valopolo taona ny baibolitsika malagasy. Ny tenin'Andriamanitra sakafo mahavelona. Fifaliana ho ana Rabemanda Rabejohary Tatiana zany ny mandray ny fikambanana Baiboly malagasy eto tokantranonay. Faly izahay nandray an'izy ireo ary faly koa izahay nandray ny vokatra azo avy amin'izy ireo. Zahay dia mivavaka any amin'ny fiangonana adventiste international missionary society eny Andraisoro. Tamin'ny 1er janvier 2020 dia nanana etaeta anana Baiboly zany satria ny Baiboly efa tota be mihitsiny dia tsy afaka mitondra an'ilay zany am-piangonana zany fa juste hoe ato an-trano. Nanomboka teo zany dia izay moa zany somary sahirakirana dia tiako zany hoe anana Baiboly anefany dia teo zany nanapa-kevitra hoe anangona tsikelikely mandra-pahatonga ny 31 décembre ave za dia tsy mba azo Baiboly. Dia nanomboka nanangona tsikelikely zany dia rehefa nanangona dia kely mihitsy moa zany ilay voarotsaka satria ohatra hoe rehefa avy miantsena dia misy ambiny kely dia ohatr'izay foana. Dia taty aoriana moa zany raha malala zany confinement ny aretina covid-19 tao amin'ny izao tontolo izao dia niantra ny firenentsika. Dia tamin'iny volana Août iny zany tena sahirana be mihitsy zay. Dia hoe inona ary ny atao dia nieritreritra hoe ay momba nisy nanao boatin-drakotra ihany dia nefa raha ny tokony hoe zany hoe rehefa misy tanjona iray dia njeany inona mitranga zany fa tsy hoe vahana indray nefa ny tanjoko mihitsy zany dia Baiboly sy firana. Tsy neto moa zany ilay izy fa tsy maintsy mivakina. Dia rehefa vakina ilay izy dia nanalana an'ilay olana izay tsy niatrehana zany dia misy ambiny kely zany ilay izy dia teo zany dia nividianako firana ilay ambiny. Tiako zany hoe avy amin'ilay ohatra hoe zavatra atao no ahazoana Baiboly fa tsy ohatra hoe marina mety hoe misy manome anao fanampiana ohatr'izany fa hoe ilay ohatrany hoe ilay ezaka kely zany dia tateoriana moa tsy nanao dia tsy nanana. Dia ny nanomboka ny ratsy zany ilay izy dia tsisy genesisy ny aty aoriana efa miala daholo zany ilay timo ohatr'izany. Dia za moa mpihaino radio Aziz zany no fihainiko. Dia tamin'ny fotoana io zany 21 juillet angamba izay raha tsy diso ny vahiny tao amin'ny radio Aziz ny solitena tao amin'ny FMPM. Dia hoe ankalaza ny 520 taona ny Baiboly sy ny 520 taona ny FMPM. Dia manam-pikasana izy ireo izara Baiboly 520. Dia io zao hoe ndeha hanoratra aingana satria tena etaetako lalina mihitsy ilay izy mba hoe anana Baiboly hoe tena hoentina any am-piangonana fa tsy ilay hoe ato an-trano fotsiny zany hoe mamaky. Dia rehefa niandry dia teny moa zany dia taty aoriana efa elaela zany dia tamin'ny septambra teo dia nisy nandefa message zany ny fikambanana mampihely Baiboly malagasy fa misitraka an'io anao fa tena hoe voninahitra zany ho an'Andriamanitra fa tena faly mbola tsy faly ohatr'izany satria teo alohan'izay nisy zandriko izay ny hoe mba misy zavatra omeko kely anao izy dia niraisiko ilay izy fa tsy hoe tsy faly fa faly zany fa teo hoe tamin'ny nahitany message io zany dia tena faly satria nieritreritra hoe tena hoe Andriamanitra zany nanome satria hoe faniriana tao anatinao zany ilay nanana lizy nefa nisy voasakana noho nisy ny olana dia lasa nijanona kely aloha ilay hoe anangona vola amidy Baiboly kanjo zany nisy moyen zany nataon'Andriamanitra hoe nahafahako nanana dia tena faly zany
dia rehefa tonga taty trano izany ny vadiko vao tonga mihitsy dia hoe na voaray mesazy tany amin'ny FMBM zaho fa nahazo sitraka an'ilay izy, dia izy koa tena faly be mihitsy dia tena ohatrany hoe tena mbola ohatrany hoe mahafaly daholo izany ny zavatra rehetrarehetra fa teo amin'ilay hoe fanomezana baiboly satria teo ny etaeta izany fa hoe Andriamanitra tena hoe manana moyen ahafahanao manana zavatra iray izany rehefa hoe sitrapoNy ka tena tiany hoe azonao ilay izy izany dia misaotra an'Andriamanitra noho izay. Ary ny famakiana azy ihany koa dia tena hoe araka ny hoe ny baiboly sakafo mahavelona dia tahaka ny sakafo maraina atoandro hariva ohatra ny hohantsika dia velona mihitsy isika rehefa hoe miaina amin'ilay izy. Fa raha ohatra tsika ohatra hoe manque kely ohatra ny sakafo ohatra hoe tsy nihinantsika atoandro fa ohatra hoe hariva fotsiny na maraina fotsiny no mety hoe tsy afaka mihinana dia ohatr'izay ihany koa tena hoe miaina izany ianao hoe na dia be dia be ara ilay zavatra iainana sy zava-manahirana dia tena hoe mahavelona anao mihitsy ny asan'ny baiboly ao anaty ary ny zavatra nahafaly anahy koa satria vao nanokatra an'ilay izy dia misy an'ilay teny fikasana ao amin'ny -3 iny hoe toy ny azo ambolena amoron-drenirano izay mamoa ara-potoana sady tsy malazo ravina ka dia mahomby avokoa ny asany rehetra ataony. Io -3 io dia tao amin'io nakako ny anaran'ny zanako izany satria tiako hoe mba ho sambatra izy amin'ny alalany hoe tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, mankatony tenin'Andriamanitra, matahotra tenin'Andriamanitra dia ohatrany hoe vao hitako dia izay ohatra mifanaraka daholo izany zavatra izany amin'ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe fifaliana ho an'ny tokantranonay ilay izy izany na dia hoe betsaka raha mety hoe zavatra manahirana kely amin'ny fiainana dia hitanao mihitsy hoe ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe mahavelona dia isaorana izany ny mpampiely baiboly noho izay fanomezana lehibe nataony tamin'ny ny olona 520 moa izany ary isaorana ihany koa ny mpiara-miasa ireo mpanohana rehetrarehetra satria tsy niasa irery izy ireo fa nisy niara-asa taminy dia isaorana be dia be dia engane mba hitohy ny baiboly izany tsy ho faty mihitsy araka ny tsy tena hoe tohy mandrakizay izany ny asan'ny baiboly amin'ny olona tsirairay avy ary ahenika izao tontolo izao moa maheno fa misy mbola any amin'ny tsy fantatra any tena hoe mbola tsy mino azy io dia engane ny baiboly ny tenin'Andriamanitra izany mba hanenika ny firenena izay indrindra tsy mino an'Andriamanitra amin'ireo tany izay mbola tsy mino azy izany. Dimy amby 20 taona ny baibolitsika malagasy. Ny tenin'Andriamanitra sakafo mahavelona.